La 4G Batelma vous présente Nivava. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome, Batimax. La qualité au meilleur prix. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Nitrangana savorivory tao Antsirabe alina ny tsy faneken'ireo mponina any an-toerana ny fipetra mahakasika ny fiboana no anton'izany ary fotodrafitrasa maro no simba nandritra ny fetsiketsehana. Androany nijery mizotra ny asa sy ny fotodrafitrasa napetraka any amin'ny distrika Amboasary Atsimo ny filohan'ny Repoblika. Wapetraka any amin'ireo distrika 5 amin'ny faritra Atsimo ny Nosy ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale. Nahazo vahana ny aretina sirtiserikosy tao anatin'ny volana vitsivitsy izay avy amin'ny fihinanana sakafo ratsy masaka sy tsy fanajana ny fahadiovana no azahoana izany. Maro araka izany ny teboka tokony ho hatsaraina hiadina amin'ny voavary. Miandry amin'ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny lohan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ny volavolan-dalàna ifen'ny mpanohitra eto amintsika. Isan'ny ladinika ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny anteny mera ny mahakasika izany. Araka izany dia mitodika eny amin'ny lampananosikely mason'ny mpanara-baovao. Tafekatra 5,7 ireo namony ainy voakatry ny valinaretina Covid-19 any Inde ao anatin'ny 420 ora. Feno mararo avokoa ankehitriny ny ankamaroan'ireo toeram-pitsaboana any amin'ny toerana. Ny anjeterina vetra. Finaritra tompoko lasy sy tompoko vava fotoana vaovao tamin'ny Kultivika Manasanoara anaraka izany hatramin'ny farany. Nanomboantsika ny vaovao nitrangana savorivory tao Antsirabe alina. Ny tsy faneken'ireo mponina any an-toerana ny fepetra mahakasika ny fiboana no antony izany fotodrafitrasa maro no simba nandritra ny fetsiketsehana Kultive Antsirabe. Nitrangana savorivory teto Antsirabe renivohitra ny alakamisy fahaenina ny volana May 2024 lasa teo. Nanomboka tamin'ny enin'ora sasany ariva ary naharitra ora 4 teo eo ny fifandonana teo amin'ireo vahoaka sy ny mpitandro filaminana. Antony savorivory ny tsy haneken'ireo mponina ny fepetra izay noraisin'ny tompona andraikitra teo anivon'ny CRCO eto Vakinakaratra. Teto amin'ny plaka akademia no ny atombohan'ny korotana. Nanomboka nanakandalana ireo vahoaka ary tsy afaka nandeha avokoa ireo olona monjy fodiana sy ireo fiara rehetra hatramin'ireo mpitondra moto fa voatoraka vato avokoa. Ndeha dia tsy amin'ny plaka etsy amin'ny babiesy dia tsy afaka mody fa mitondra zazakely. Fa nisy ilay tora-bato be io dia tsy nisanandeha zay fa zay rehefa nanolaka hatrany amin'ny tambary ihany fa tsy tapavotra. Efa ela mino tamin'ny valo sasana angambany iny dia lasa zay hoe andeha ody satria zay any mafaly mody. Dia jerevana tabataba be sy afo mirehatra be dia lasa miverina zay. Fo manantona anay dia tora-bato be moa ny aniko. Tao anatin'izany indrindra no naharatrana mpanao gazety iray sy mpitandro filaminana iray avy eto Antsirabe. Ny amahafatrany ny tora-bato ary efa hita ny antrana tena toerana ihany koa ireo mpitandro filaminana vitsivitsy. Nezaka nanaparitaka ireo olona nitangorongorona tamin'ny alalan'ny tivy-danitra ary narahana baoba mandatsa-dranomaso. Tsy nasakan'ireo vahoaka nefa izany ary toy hatrany ny tora-bato. Niezaka hatrany nanaparitaka ireo olona teo amin'ny plakiny akademia ireo mpitandro filaminana. 5 minitra vitsy taorian'izay anefa dia nahitana andian'olona ihany koa avy aty atsimo ny tora-bato sy nanimba ireo fananana imbonana teto amin'ny rond-point lycée. Tonga avy hatrany ny hémosécurité nanampy ireo mpitandro filaminana izay efa tena toerana. Ny mafy hatrany ny toedrarà ary nihitatra tamin'ny fitorahana ireo fitaratra teo anivon'ny CTC Vatofotsy ary nifandoroana sy fanimbana ireo fefiny université izay vao andalam-panamboarana tanteraka.
manodidina ny ora efatra teo eo na retan'ny fifandonana ary tao anatin'ny aizina tanteraka izay ny afara teo amin'izao Venavady fotsy. Aktsary tsara tamin'ny rehetra tao an-tranoako ny lalàny. Aisanao mipetraka zany am'zao? Mipetraka etsy dia tao an-tranoako ny lalàny. Ary anao zany ohatra nefa mamamy kely. Taorian'izay dia niezaka nanala ireo vato sy ireo sakana izay teny amin'ny arabe ireo mpitandro filaminana. Hita tena toerana ihany koa ny ben'ny tanàna Antsirabe taorian'ny fifandonana, nijery ireo zavatra rehetra simba. Ananao antsoava ny vahoaka Antsirabe mba ho tony. Adidy sy andraikitra amin'ny ben'ny tanàna tsy afaka hitaza-potsiny mijery ny fahampotehana ary ihany koa anatin'ny savorovoro zao mety misy maratra mety misy ninona andraikitra ary raisiko adidy zany rehetrarehetra zany tsy afaka hijery fotsiny ny tanàna simba, tsy afaka hijery fotsiny vahoaka Antsirabe mifandratra sy mety hisy famony mihitsy. Tsy vita moramora ny andamina le vahoaka anatin'ny fomafana dia arak'izay hoe hotaritina tsikelikely anatin'izay fahatoniana aloha anankiray manajanona ny fanimban-javatra anankiray mijery ny fepetra tokony ho raisina aiza ho aiza mety ahafahana miaraka amin'reto vahoaka reto. Tsy ny tena rery ny manapa-kevitra fa betsaka nisy ny ady hevitra natao tao dia fanapa-kevitra voaray teo anivo ny fitantanana ny valanaretina Covid-19 tao amin'ny CRCO izy. Taorenan'ny savorivory izay niteraka fahasimbana tao Antsirabe omaly nandray fanapa-kevitra ny maraina teo ny tompona andraikitra na ato tanteraka ny fepetra izay mahakasika ny fiboana any amin'ny toerana KOL-TV Antsirabe hatrany. Manoloana ny korotana sy ny savorivory nitranga teto Antsirabe renivohitra ny aliny alakamisy fahaenina volana may 2024 lasa teo dia nanao fanambarana ny governorany fahatrivakina karatra io maraina io amin'ny fampetona ny fampiarana ny fiboana manomboka amin'ny ora tolakandro manerana ny fahatrivakina karatra. Miato ny fampiarana ny fiboana manomboka amin'ny ora tolakandro manerana ny faritra vakina karatra. Ampatsahivina nefa fa miatra hatrany ireo fepetra hafa hiatrehana ny amena ara-pahasalamana sy ny ady amin'ny valanaretina Covid-19 na coronavirus. Miantso ny vahoaka ho tony amin'ny fanatanterahana ny asa aman-draharaha andavanandro ao anatin'ny filaminana, firaisan-kina ary indrindra ny fitiavana. Manameloka tanteraka ny eloka bevava natao niteraka fahasimbana tamin'ny fananam-bahoaka sy ny fananam-panjakana izay nitranga teny amin'ny pista Vatofotsy ny omaly alina. Fananam-bahoaka sy fananam-pirenena ireny ary indrindrindrindra ny CTC-19 dia miendrika toera-fitsaboana toy ny hôpitaly ka fahotana eo anatrehan'ny lalàna, eo anatrehan'ny firenena sy eo anatrehan'ny olombelona ny fitorahana sy ny fanombana ny hôpitaly. Ny fahavalo ombonantsika na eto Madagasikara, eto Vakina Karatra, eto Antsirabe dia ny valanaretina coronavirus fa tsy ny foto-drafitr'asa nataon'ny fanjakana ho an'ny vahoaka Tsakanavaka na ny fepetra no raisina ao anatin'ny ady amin'ny coronavirus sy ny amena ara-pahasalamana. Androany kosa dia nijery ny fizotran'ny asa sy ny foto-drafitr'asa napetraka any amin'ny distrikana Amboasary Atsimo ny filohan'ny Repoblika. Wapetraka any amin'ireo distrika 5 any amin'ny faritra Atsimo Nosy ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale ny laharana efsa. Ny volana desambra no vita ny CRNM na ny centre de réhabilitation nutritionnelle et médicale iadina amin'ny tsy fanjeri-tsakafo sy andraisana ireo olona hiaran'izany any amin'ny distrika Amboasary Atsimo. Mizara telo ny foto-drafitr'asa izay napetraka ao ny trano fizarana sakafo maimaim-poana izay afaka mandray olona mahery ny arivo, ny trano fivarotana fanafody sy toeram-pitsaboana ireo marary ka dokotera miisa 5 no apetraka ao amin'ny toeram-pitsaboana ny marary. Misy ihany koa ny trano ipetrahana ireo olona mamita iraka any amin'ny faritra toy ny mpitsabo,
Tsy hisy faritra sy distrika ho adino intsony eo hiatrany ny filohan'ny Repoblika ka ho apetraka any amin'ireo distrika dimy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ny CRNM. Androany nitokana ny CSP2 atao amin'ny faritra Anosy ihany koa ny filohan'ny Repoblika ahafahan'ireo mponina any amin'ny faritra eny misitraka fitsaboana ara-dalàna. Start time io mba afaka mijery télé izy, mba afaka manara baovao izy. Ary tena teny mihitsy hoe ny CSB2 rehetra ny trano dia mba asiana fitaovana, asiana salon, asiana mba zavatra mahafinaritra ahafahana miaina. Mba ho tamana ny mpitsabo amin'izay, mba ho tamana ny olona amin'izay, fa ny zavatra angatantsika vahoaka kosa dia mba hitsabo tsara ny vahoaka, mba hanakaiky ny vahoaka, mba indrindra mba hamelona ny vahoaka, fa tsy hampijaly vahoaka. Ankoatra io fotodrafitrasa io, ho apetraka ihany koa ny ozinina manodina sakafo hiadina hatrany amin'ny Kery. Efa mandeha ihany koa ny fanamboarana pavé ny lalana mirefy 9 kilometatra ary ho tonga ao Androhirampitso ny fiara lehibe fanamboaran-dalana ary alefa any Antsimo ihany koa izany aorian'izay. Mila jerena ireo tetikasa afaka apetraka any amin'ny faritra atsimon'ny nosy ampandrosoana iny faritra iny ho hiatrany ny filohan'ny Repoblika. No lavin'ny fitsarana ao Afrika Atsimo ny fangatana fahafahana vonjomaika arahana antoka nataony ireo telo nanondrana antsokosoko ireo volamena milanja 3.5 kilao tany antoerana. Isan'ny antony izany fisian'ny vesatry ny eloka hiapaingana azy ireo aty Madagasikara. Abraham Randriamanana. Namoaka fanambarana mikasika ny toy ny raharaha volamena milanja 3.5 kilao naondrana antsokosoko tatsy Afrika Atsimo ny aliny 1.3 ny volana Desambra 2024 ny teo anivon'ny ministeran'ny rahambahiny. Voalaza amin'izany fa nilavin'ny fitsarana ao Afrika Atsimo ny faha-efatra ny volana May lasa teo ny fangatana fahafahana vonjomaika arahina antoka na ny demande de liberté sous caution nataon'izy telo voarohirohy tamin'ny fanondranana. Ny fangatahan'izy ireo dia hoe hivoaka izy satria tsy hisy meloka nataony nefa ny fitsarana ny laza hoe noho ny habeny sy ny hamafy ny eloka izay ataony hanenjehana azy aty dia tsy avoavoaka izy sao dia mandositra. Laza koa izy hoe fa tokony avoaka miaraka amin'ilay volamena nefa ny fitsarana ny fitsarana sud-africaine ny laza hoe aleo mijanonao aloha mandra-piandry ny demande d'extradition izay mbola dinihiny fitsarana africaine tatsimo. Nankatoavin'ny filohan'ny Repoblikan'ny Afrika Atsimo ny fandinihana ny fangatana nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ny amin'ny fampodinana ny demande d'extradition azy telo. Ankoatra izay, mitoy ny fifampirarahana amin'ny fampodina ireo volamena 3.5 kilao eto Madagasikara raha ny fanazavana. Ny firenena malagasy moa dia sady nilatsaka ho mpitory any no mangataka n'ilay famerenana an'ireo voapanga aty. Raha ny zavatra mety hitranga zany dia asana ho voapanga ireo any dia ho voasazy dia ny firenena any rehefa aveo handinika ny mikasika ny hoe ahoana ny momba an'ireo volamena. Mihevitra ny firenena malagasy fa mba hafana manam-pofo zany dia tsy maintsy hoentina ilay pirofo ho dinihana aty rodiniana arak'izay izy. Manana présomption zany isika firenena malagasy fa atsika io ary dia mitakitsika ny hamerenana azy aty akoatra n'ilay extradition mba hahafahana manatanteraka ny fitsarana ihany koa aty Madagasikara sy ny jerevana ny momba ny ataontsika hoe handehanana n'ireo volamena ireo ny amin'ny farany. Andrasana araka izany ny valim-pitsarana avy atsy Afrika Atsimo mikasika ireo telo nanondrana antsokosoko ireo volamena 3.5 kilao ireo. Rapitsy kosa no tonga ireo vaksiny fanefitry ny Covid-19 izay nafaran'ny fitondram-panjakana raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity hanomboka ny fahafolon'ny volana May izao ihany ny fanaovam-baksiny. Abraham Randriamanana. Ny hemitra raha mpitsy fahavalon'ny volana May ny fahatongavany andiany voalohany amin'ny vaksiny fanefitry ny Covid-19 eto Madagasikara raha toka androany no voalaza ho tokony hatongavany izany raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Anton'izany ny fandaminana napetraka ireo mpiara-miombona antoka raha ny fanazavana. Ankoatra izay, tsy hiova ny fandaminana amin'ny fanaovam-baksiny na eo aza ny fihemoran'ny fahatongavany. Ny faritra Analamanga sy ny faritra Vakinankaratra no hisantatra izany. Tsy ho afaka ho tonga androany fa kosa ho rahampitso fahavalon'ny volana May. Zay zany no andraisantsika ilay andiany voalohany amin'ny vaksiny rahampitso maraina eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato. Ny fihemoran'ny fahatongavany vaksiny tsy dia hisy fiantraikany loatra amin'ny fanombohan'ny fanaovantsika vaksiny satria napetraka hoe eo amin'ny alatsina ny fahafolon'ny volana May izao ilay anomboka. Ny toerana sasany mety tsy araka fa ataontsika angambany hoe ny eto Analamanga amin'ny faritra Analamanga
sy ny faritra vakinakaratra no isy ilay fanombohana fa ny eny amin'ny district sy ny faritra sasany arakarak'ilay fijizarana ny vaksiny satria raha amin'ny fanao mahazatra amin'ny fizarana zany vaksiny zany dia melanelana ray hatramin'ny 12 andro ny fahatongavan'ny vaksiny atreny amin'ireny faritra district farany lavitra ireny. Tsy aivina ao anatin'ny inisiativy COVAX hatreto no nahafahan'i Madagasikara nanafatra sy misitraka ny vaksiny fanefitry ny COVID-19. Araka ny efa nambara teto amin'ny fampahalalam-baovao dia arahanao avy eo aorian'ny vaovao ny fandaharana ankitso-pofo mahakasika ny valanaretina COVID-19 sy ny raharam-pirenena no resana ao anatin'izany. Araho ary ny ampany amin'izany. Tsy arety nify io. Zay le arety kibodenao reno ibata azy. Arety raha ohatra ka tsy vita vaksiny aby ny isika malagasy dia ahoana zay? Ka ny anao le izy eto zany hevitrako. Za mananja ny geste barrière. Za miaro ny tenako. Everiko zany aloha fa ampy ho anazy zay. Ny fanaovana vaksiny amiko tsy dia nataoko lara-pamena loatra satria efa hiditra deuxième phase tsika zao efa deuxième confinement tsika dia tsy mbola nisy vaksiny za teto fa ho an'izay tenao vaksiny manao vaksiny fa ny tenako manokana kosa aloha za dia anisan'ny olona tsy resy lahatra amin'le vaksiny anatin'io zavatra io fa za dia ny rokandro malagasy ny calcium ny vitamine C ny magne B6 reo ny anah ndray dia ny CVO plus reo ny anah dia ampy anah reo. Raha jerentsika manko lasa apetraky ny volony européenne ho lasa passeport makany ivelany atsoatsy ny fahavitan'ny vaksiny nefa raha ny zavamisy ka namana Paolo tsy mahazo mandeha mamonjy conférence any izy satria tsy vita vaksiny tsika satria raha io 250 ny Union européenne ihany fa ny Union africaine. Eno sy Afrika raha tsy vita vaksine fièvre jaune. Raha vao mivoaka territoire malagasy mihitsy ianao dia efa tsy raisin'ny olona zay tsy tokony ataontsika laharam-pamena ve zany ny vaksiny amin'izao fotoana zao mba tsy hionina amin'ny hoe safidy le izy araka ny tenao teo inona ny tokony ataon'ny fitonam-panjakana manoloana an'ity vaksiny ity satria hiteraka mety hiteraka savorivory eto amintsika raha izao fandehana zao satria mety hisy ihany na le ampanahy hanao business satria izaho vita vaksiny ny fianakaviako tsy vita vaksiny mety hiteraka zavatra hafa eto amin'ny firenena zay. Io moa zany arakaraka ny le degré le aretiny satria fahasalamam-bahoaka io resasintsika io. Miisa enina ireo olona namony eny ary 4.7 no voamarina fa mitondra ny valanaretina COVID-19 tato anatin'ny 420 ora araka ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka tamin'ity androany ity. Ny alarana Efson. Araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ny ampy enina indray ireo olona matin'ny COVID-19 efa tafakatra araka ampy 700 ireo olona lavo ny valanaretina COVID-19 nanomboka ny 17 marsa 2020 tamin'ny fitiliana miisa 970 470 ireo tranga vaovao voatily ny 4 araka amby 2020 faritra 4 no nahitana ireo tranga vaovao ireo ka 20 teto amin'ny faritra Analamanga ka teto Antananarivo renivohitra ny 120 Antananarivo Atsimondrano ny 30 Antananarivo Avaradrano ny 20 5 tao Ambohidratrimo 4 tao Manjakandriana ary 3 tao Antsozorobe. Araka ny tatitra hatrany miisa 770 ireo olona sitrana ankilany 153 ireo marary ahitana fahasarotana ary 27 ireo olona izay mbola manaraka fitsaboana amin'izao. Nahazo vahana ny aretina cysticercose tato anatin'ny volana vitsivitsy izay avy amin'ny fihinanana sakafo ratsy masaka sy ny tsy fanajana ny fahadiovana no azahoana izany. Yves Richard. Tsy latsaky ny 5 isan'andro ny marary voamana fatratra ny voavary ho an'ny toeram-pitsaboana iray eto Andrenivohitra. Saika nahakasika ny sokajin'olona sy ny salatona rehetra ny aretina amin'izao fotoana raha ny tatitra azo. Mizara roa mazava ny fomba mety azona ny voavary hoy ny fanazabana. Izy ihany mamindra ao amin'ny tenany amin'ny alalan'ny tanana maloto sy ny fisotroany rano fandraisan'ny tanana maloto makany am-bavany avy mangery izy nefa efa mitondra an'ilay kakana dia mandeha mangera dia misasa tanana dia tsy misasa tanana tsara dia mihinana zavatra dia vo manarak'izay zay le auto infestation dia manarak'izay misy ihany kokoa amin'ny alalan'ny rano zay soheny zany nisy an'ilay otrika aretina. Manarak'izay zay tanana etona hoe amin'ny alalan'io hena izay nisy henakisoa tsy mitendry reny henakisoa rery fa misy hafa izay naninona
tsy nameninareo piopy odikakana tsy nitsabona tsara lay biby eo moa variana amin'ny risoriso ny piopy tsy lazo lavina manao risoriso ny dokotera vétérinaire sy ny piopy. Betsaka ny manamaivana ny aretina ka tsy manantona toeram-pitsaboana. Tafiditra anatin'ny aretina sarotra ary mety hahafaty ankilan'ny voavary raha tsy voatsabo ara-potoana. Mitombo araka ny fitarazoan'ny fandraisana fepetra ihany koa ny saran'ny fitsaboana izay mandalo dingana maro. Miseho amin'ny endriny maro ny voavary hoy ny fanazavana. Voalohany mety marary andoha lava le olona, mety tsy mahita tory lava le olona, mety manao an'ireny le miteny amin'ny teny tsy fantatry ireny le olona dia lazaina fa nidirany devoly. Dia manarak'izay mety manao délire hafahafa le olona, dia mety olona kizitina be le olona, mety olona tsy azo raha miaina le olona, mety olona lehibe tsy miteny ireny dia lasa misy ohatran'le olona le midorororo le mandreraka be ireny no miresaka aminazy. Dia misy ny olona lasa manana olana any amin'io maso io tsy dia mahita loatra le masony. Dia misy ny olona sasany mangididy lava, dia misy ny olona mikokoaka lava, dia misy ny olona lasa takamafana be dia misy koa raha tonga any amin'ny septra. Dia manarak'izay misy ny olona izay lasa tsy mahina-kanina mihitsy dia lasa reraka be, takany misy lasa zany takany septra dia tsy mahita tory dia taitra. Dia izay dokotera moa nanafangarana izy io taterindrina hoe lay kankana ve ny mihetsika lasa ny amin'ny tratrany dia manepitra an'le olona dia variana ary amin'le Covid-19 nefany mihetsika izy io tatoato. Tafiditra anatin'ny aretina mateti-pitranga manena nosy ny voavary. Ny vavony tena lasibatra raha hoanina milahy amin'ny ankapobeny. Araka ny antotanisa ny voaka farany, mandidina ny 10 ny ponina ny voakasika, mandidina ny 7 hatramin'ny 220 ny taux de séroprévalence, ka latsaky ny 10 any amorontsiraka toa ny Mahajanga sy Toamasina, raha toka mihoatra ny 20 ny eto Avoatandy, indrindra ny Aoiosy, Ambositra sy Mahasolo. Taremarika izay mametraka ny firenena ho isa mitondra takaitra manoloana ny fianaky ny voavary, ka antony tokony hametrahana mazava amin'ny paikadym-pirenena iadina amin'izay. Ankoatra io, takiana ihany koa ny fihinanana sakafo voamasaka tsara sy ny fanajana hatrany ny fahadiovana iadina amin'ny voavary. Tahaka mazatra anaraka dokavatra isika meloana dirantsika ny tapany faharoan'ny vaovao rehefa avy eo ary. Tontolo iainana ahafahanao misitraka hazavana serasera ary fialamboly isan'andro n'aiza n'aiza eto Madagasikara. Mbaliky mamiratra no aviko. Miditra ny tapany faharoan'ny vaovao isika. Miandra ny fanapa-kevitra ho raisin'ny loholon'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao ireo volavolan-dalàna ifehan'ny mpanodra eto amintsika. Isan'ny lahadinika ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny antenimera ny mahakasika izany. Araka izany dia mitodika eny amin'ny lampana nosy kely mason'ny mpanara-baovao ankehitriny ao rehefa ireo. Isan'ny lahadinika andrasan'ny maro ao anatin'ny fotoam-pivorian'ny ny antenimera rotonta, indrindra fa ny eny anivon'ny antenimera-ndoolona, ny fiverenan'ny fandinihana indray ny lalàna feny mpanohatra eto Madagasikara. Miverina andatabatra boribory indray izany ankehitriny rehefa nangina tao anatin'ny volana maro izay. Ny fandaniana izany izay ahafahana mametraka ny fanoherana manaraka ny lalàna eto Madagasikara. Tsy lalàna vaovao ny lalàna mifeny mpanohatra, fa fanatsarana ny efa nisy taloha hoy ireo solovam-bahoaka. Niainga tamin'ny voalazan'ny lalam-panorenana sy ny hevitry ny ACC ny taona 2017 sy 2018, ny fanatsarana nentana ahafahana manana mpanohitra manaraka ny lalàna. Fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana no tsy nametrahana ity lalàna ity hatramin'izay, raha ny nambara ny mpahay lalàna. Lalàna-panorenana nametraka an'izay zavatra izay. Tokony najaina zany izy io hatramin'izay, maninona tsy natao. Matoa tsy natao zany misy fahatahorana ve?
kanefa le olona namokan'io lalàna io nampifidy an'io lalàna io a dia nanantena mafy dia mafy mihitsy hoe anerenany a hoe izahay a dia ampiatra na hoe isitraka n'ity lalàna ity satria mety ho mpanoatra zany a dia tokony azo toerana zany zay amin'ny fotoan'izay le toetra tsy fanajana lalam-pandroana dia verimberina foana tsy misy afa-tsy zay fa nitsakitsana ny lampandroana ohatra hoe dikan'izay zany tsy fantatro amin'izao fotoan'izao hoe dia timma zany hitako hoe manana hoe olo maro ao any hoe parlement ao le toko solotena ny timma zany hoe le 7e vice président na any amin'ny assemblée nationale na tikatra amin'ny sénat raha ny fantatra hisy filoha fafito ireo anteny-mera ireo tonta raha toka holanian'ireo loholona ity lalàna ity oka apetraka tsara zany a fa ny lalam-pandroana dia aminazy hoe ao parlement ny parlement dia ny assemblée nationale sy ny sénat misy 7e vice président daholo reo zany ho an'ny mpanohatra toeran'ny mpanohatra zany ka noho zany a tokony isy zany vice président any amin'ny assemblée nationale ho an'ny mpanohatra ary tokony isy vice président koa fafito atao amin'ny sénat avy aty amin'ny mpanohatra zay voalaza kanefa an'io zany a zavatra hoe tsy tia ny fanjakana hoe ho tanterahana satria ohatra manelingelylazy le hoe fisiany mpanohatra ao a ka noho zany a mbola anisany le fanitsakitsana lampandroenana foana zany a zay tokony ialana fa mahamenatra raha tsy aivina efa tamin'ny taona lasa no noloaniny teo anivony anteny-mera-pirenena ity lalàna mifehy mpanohitra sy ny fanoherana eto Madagasikara ity ka izao iandrasana ny eny anivony anteny-merandolona izao indray ny fandiniana azy manaraka itsy volavolan-dalàna ity izay fanavoazana mba hanaraka ny vaninandro fa tsy lalàna vaovao akory ary ny fisian'izany no taratry ny demokrasia eto Madagasikara ity lalàna ity izay tsy manilika ireo mpanohatra velively fa mampilitra ny fanoherana eto Madagasikara hanaraka ny lalàna Totosa androany ny fianianan'ny mpikambana hafa izay mandrafitra ny fitsarana avo momba ny lalampandroenana izay tsy niaraka tamin'ireo mpikambana hafa noho ny antony manokana io na say. Araka izany androany no tondrosaina teny amin'ny lapan'ny fitsarana avy momba ny lalampandroenana Amboida ny fianianan'ny mpanolo-tsaina avy momba ny lalampandroenana Nelson William no ny antony manokana no tsy nahafahana nanao fianianana niaraka tamin'ireo mpikambana hafa raha ny fanadihadiana natao. Tsy aivina efa nitana ny andraikitra maha-ministry ny asa-panjakana teo aloha izy fa ihany koa magistrat de premier grade izay isan'ny solotena ny anteny-mera-pirenena eny anivony ity androm-panjakana ity. Fito taona tsy azo avoazana ny fotoam-piasan'ireo mpikambana eo anivony fitsarana avy momba ny lalampandroenana izany hoe amin'ny taona 2024 indray no isy ny fifidianana izay andrafitra ity fitsarana avy momba ny lalampandroenana ity. Nanatrika ny fianianan'ity mpikambana fahasivy mandrafitra ny fitsarana avy momba ny lalampandroenana ity androany ny solotena n'ireo lehibe ny androm-panjakana eto Madagasikara. Lafy hafa kosa indray dia tafiakatra 10,000 ariary mahery ny litatry ny etanol amin'izao fotoana izao. Olana avy amin'ireo mpanjara izany raha fanazavana azo. Na izany azy efa miabetsaka ankehitriny ireo manjifa sy mampiasa ny etanol misy anararjao. Ety amin'ireo mpanjara mpivarotra ny etanol tao anatin'ny andro maro izay tafiakatra hatramin'ny 10,000 ariary ny litatry ny etanol. Niakatra ho izy ireo niakana azy any am-potony antony izao fiakaran'ny vidiny izao. Etanol mandeha amin'ny bouteille 1 litre izy cacheteny alefa dia rehefa miverina izy dia misy consignation d'avant raha ohatra ka tena madio tsara dia ny olona manjifa anazy aloha hatreto olona kavitsiana ihany, olona maikamaika lava, olona tsy dia tena hoe tsara babembahoaka fa zany mampiasa anazy amin'izao. Litre zao arakaraka le point de vente io 5300 ariary na 5200 ariary. Dia ny fatana ça dépend le point de vente any na 70 000 ariary. Tena nisy velo ny etanol zao noho le tsy haiko hoe le toetra raha misy an'ity amiana ara-pahasalamana ity dia le fisokafan'ny fahatongavan'ny entana no mampiakatra anazy. Misy tany amin'ny
3 tany dia aveo niakatra 4 dia zao izy zay tafakatra 5 000 mahery zay ariary ro tokom-bolana latsaka zay zao teo amin'ny 50-80 tety zay nefa lany fisan'andro aloha dia misy manjifa foana. Avy any Antsirabe amin'ny ankapobeny ny etanol hita eto andrenivohitra amin'izao. Ny pitsinjara avy any an-toerana izay tsy mamokatra fa mbola manafatra ihany koa raha ny fanazavana. Ankoatry ny fahasarotany fanafarana isan'ny nampiakatra ny vidiny, ny olana amin'ny fifamezivezena vokatry ny fiparian'ny valinaretina Covid-19. Raha ny fanazavany tompona ndraikitra avy amin'ny orinasa pitsinjara etanol any Antsirabe izay azo tamin'ny Antso Antarby. Lohany indrindra aloha zany zay aty Antsirabe dia zay rehefa satria ny rehefa anderanay zany zao Antsirabe era amin'ny province Antananarivo Mazanga, Tamatavy, Tiliara, Fianaratsoa. Dia ny antony mahatonga an'izay hoe misy fiakarana kely zay 3 arivo zay ngy amin'izao efa ela kely nisy an'izay 3 arivo zay fa taty aoriana le izy lasa niakatra noho ny antony eo ny vidina tavoahangy aloha voalohany. Vidina tavoahangy eo ihany koa ny transport, plus de transport zany. Eo ihany koa ny tsika mbola tsy tena hoe mamokatra eto an-toerana fa mbola manafatra kely tsika teto aloha. Dia izay ny tena antony mahatonga anazy niakatra kely dia noho ny valeran'ny volantsika ihany koa le izy valerantsika vola malagasy zany. Izay mbola antony mahatonga anazy miakatra kely fotsiny fa ny aty Antsirabe zao ny prix atreto 703 arivo. Atreto aloha izay zao mbola manafatra any Eropa zay io. Raha ny fanazavana manodidina ny 3 litatra isam-bolana no tsinjaraina aty andrenivohitra. Ankoatry ny fanafarana etanol, raha tsy ahivina efa misy ihany koa ny fanodinana ny mangahazo. Ho etanol eto amintsika amin'ny ankapobeny mangahazo 2.5 kilao manome etanol 2 litatra. Eo ihany koa ny fanodinana ny fary ho etanol 420 tonna fary manome etanol 2 litatra. Ny makasika ny gazety mpiseho isan-kerinandro Madagasikara matin mpitondray nentina aminao anatin'ity fanadadinina manaraka ity nantsipriny zay zetiny Abraham Randriamanana. Gazety Madagasikara matin hebdo laharana fatelo amby 90. Lohateny dehibe isarian'ny gazety ny mpamaky azy amin'izany eo amin'ny pejy 405. Le paludisme tue sous l'ombre de la Covid-19. Eo amin'ny pejy 7 région de Vakinakaratra, soutien du président à la jeunesse œuvrant dans le secteur agricole. Eo amin'ny pejy 9 ny maresaka ara-panatanjahantena Eric Rabesandratana, Mathias Ehakim titularisé à 70%. Ao anatin'ity gazety ity ihany koa no misy ny ino vaovao faritra izay ahitana ny lohateny savorivory ny kitra malagasy mampifandrirotra ny amboletra ny Raoul Rabekoto. Eo amin'ny pejy 7 ny ino vaovao faritra fahorian'ny mpanjifa ho mahajanga tsy ampy 3 metatra tora-telo isan'andro akory ny rano tsinjarainy Jirama. Any Analanjirofony eo amin'ny pejy 9 tonga ireo fitaovana fanamboaran-dalana avy amin'ny Andrajoelina. Any Fianaratsoa notokanan'ny filoha ny CTC 19 sy ny tsena goavana. Faritra Bongolava nahita mpahombiazana ireo paikady napetraka andresena ny Covid-19. Izay no amin'ny pejy 2 ny gazety ino vaovao faritra ao anatin'ity gazety Madagasikara matin hebdo ity. Ireo nisan'ny lohateny dehibe nisongadina amin'ity gazety Madagasikara matin hebdo laharana fatelo amby 90 ity izay manankely hatramin'ny 12 ny volana May 2022. Gazety Madagasikara matin hebdo izay vidina amin'ny vidiny 900 ariary. Tafapetraka tamin'ny toeran'ny ben'ny tanàna vaovao any Vangaindrano amin'ny zao fotoana izao Andriamatoa Razanamiadana Dieudonné taorinan'ny savorivory makasika izany nateo aza ny fanoherana samihafa tsy maintsy ampiarina ny didim-pitsarana isin'ny tambandandalana marina fanampanazavana. Anarana zany ny didy izay navoaka ny fitsarana iny no nivaiko andreny huissier sy ny ben'ny tanàna nanao an'izay fidirina tao anatin'ny commune nametraka azy zay. Amin'ny mahasolotena mpanjakana moa zany izay misolotena ny prime ministre sy ny gouvernement dia manatanteraka ny masina fanatanterahana an'izay didy pitsarana zay fa ny ben'ny tanàna miditra mampitoetra amin'izay toerana zay.
Vaovao mampalahelo dia misaona ny eo anivon'ny polisy-pirenena ankehitriny nodimandry omaly commissaire Alexandre commissaire Ranevson Alexandre Sylvain, commissaire principal de la police nationale ary tompona ndraikitry ny serasera teo anivon'ny polisy-pirenena. Isan'ny sakaiza akaiky ny mpanao gazety tompokolahy olon'ny serasera sady trotra i commissaire Alexandre. Ny kolo TVFM indrindra ny eto amin'ny sampana fampalalam-baovao dia mirary fiononana fena ho an'ny fianakaviana. Lafa vaovao hafa tanteraka kosa indray dia nanandrana ny jetpack, fitaovana ahafahana manidina ny Royal Navy, fitaovana izay mety ho ampiasain'ny miaramila an-dranomasina Britanika amin'ny fitsiriana ireo samby mampiaya. Michel Aranar zao. Eto mitsirika sambo mampiaya mety ampiasa ny jetpack ny miaramila an-dranomasina Britanika ny Royal Navy. Ity fariny izay réacteur dorsal ahafahana manidina metatra vitsivitsy miala ny tany amin'ny hafainganam-pandeha 50 kilometatra hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Miaramila an-dranomasina Britanika izay nampiasa teo alohan'ny helikoptera entina manao izay asa izay. Tanjon'ny Royal Navy ny ahafahana manatratra ao anatin'ny fotoana fohy ny sambo mampiaya, trangy izay tsy vitan'izy ireo hatreto rehefa mandeha sambo kely na helikoptera. Tamin'ity andrana voalohany ity, miaramila an-dranomasina Britanika miisa 3 no nanao izany. Isan'ny olana mipetraka raha ny fantatra ny feo mahery avoakan'ilay fitaovana, mety hanahirana ny fanaovan'izy ireo izay asa fitsiriana izay. Hatreto, mbola mijanona hoandrana ihany no nataon'ny Royal Navy tamin'ny jetpack izay vokarin'ny Gravity Industries. Zay fa dia atsika maresaka iraisam-pirenena dia tafiakatra 577 ireo namony ainy vokatry ny valinaretina Covid-19 any Inde tao anatin'ny 420 ora. Feno marary avokoa ankehitriny ankamaroany ireo toeram-pitsaboana any amin'ny toerana fanadina. Discontinué, les ambulances affluent. Mifanesy ny fitanterana ireo maraliny Covid-19 amin'ireo toeram-pitsaboana ny Inde ankehitriny. Manomboka miafena ireo hôpitaly any an-toerana ary tsy ampy ny fitaovana toy ny fandriana sy ny oksigène ho an'ireo marary. Raha ny fampitam-baovao, misy amin'ireo toeram-pivavahana any an-toerana ny voaterina vadika ho toerana andraisana ireo marary toy ny ao amin'ny tanàna ny Ahmedabad. Ankilan'izay, mifanometanana ireo fiara-pitondra marary sy ireo tuk-tuk amin'ny fitaterana ireo marary ny Covid-19 ao New Delhi. Ireo tanàn-dehibe amin'ny ankapobeny no isan'ny ahitana ireo tranga vaovao betsaka any an-toerana. Mitohy manoloan'izany ny fanatanterahany ireo mpiasan'ny fahasalamana ny vaksiny ho an'ireo mponina. Manentana ireo olona mihoatra ny 12 taona natateraka ny vaksiny ireo tompona andraikitra. Tanjona amin'izany ny fanatrarana ny fanaovam-baksiny miisa 2 alina isan'andro raha ny fanazavana. Hatreto, maherin'ny 7 alina isan'andro ny famokaram-baksiny any Inde. Raha toka tao anatin'ny 420 ora, nahatratra 4 ireo tranga vaovao amarina. Manainy amin'ny fitohizan'ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana sy ny fianaky ny valanaretina ireo manam-pahaizana any Inde. Pire, selon les experts, ces chiffres pourraient en réalité être 5 à 10 fois supérieurs. Dia zay mamahana vaovao tamin'ity androany ity ankasitrahany nanaraka izany soafa tsara daholo tompoko. Avec moteur original, puissance à partir de 10 kVA, garantie 1 an, SAV de qualité, fini les coupures, soyez autonome. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.